Salama to. Androany isika jery mahakasika ny fikarakarana ny bitro rehefa hanao exposition. Dia arak'izao hitantsika izao misy an'ireny volovolo ireny tokony ho alana. Dia hijeritsika androany ahoana ny fomba analana an'ireny. Ireto ary zavatra ilaina. Voalohany masque, cache-bouche mety fa na moa io masque io no misy ao. Dia gant mety daholo na gant latex na le gant tsotra reny. Dia manarak'izany borosy, reny borosim-bolo le 500 eny an-tsena reny dia efa mety fa isika moa tsy dia maka sarotra. Dia manaraka an'izay hety, mety daholo rehefa hety fa tsika moa zany en général miainga amin'ny zava-misy dia ireo aloha ny misy ato dia ireo ny fampiasako anazy. Voalohany ary alohan'ny andraisantsika ilay fitaovana, eny ny gant moa zany efa anaovana, ny masque efa anaovana. Dia ny zavatra afaka ataontsika voalohany dia manala antony, sotomy ohatran'izao fotsiny. Le volo miraikidraikitra lasa ohatran'ny tofo kely reny. Dia raha mandomando lava ny tranony bitronao dia lasa ohatran'ny masosotra be izay mijery anazy iny. Mba tsy tenenako hoe marikoriko satria mifangaro eo daholo ny tainy ny pipihany miraikitra amin'iny daholo. Afaka sotomina, izy zao misy anankiray iny dia sotomina fotsiny, tsy marary anazy iny satria iny efa excédent, efa volo tokony efa hiala iny zany fa indraindray araikitry ny loto sy ny sisa eo amin'ny vatany eo. Dia raha mandinika tsika misy an'iny miraikitra be iny. Dia io zao mbola tsy nanaovana, tsy nampiasaina le borosy iny dia nalatsaka le dala iny, tony afaka alana. Nio koa efa tokony tapaka. Izy zao hatramin'izay niainan'ity bitro ity mbola tsy nitapahana ny ioany. Dia io izy io. En général ny bitro misy mu indroa isan-taona eo. Zany hoe indroa isan-taona zany ianao manadio anazy. Fa ny antsika préparation atao androany préparation alohan'ny foire. Inona zany ny tena tokony atao ary alohan'ny mba hoe hamonjy foire sy hanao exposition dia aleo mba bitro présentable no entina eny. Dia iny miala ho azy daholo rehefa bangotsika rehefa avy eo fa hitanareo tsara. Fa sotosotomina aloha zany le tofo ohatr'izao, reny le miraikitra kely reny, iny zao miala ho azy. Iny ohatrany nataoko iny. Tsy mi-stress mihitsy ny bitro na kely ary fa zatra manipulena ihany koa izy. Fa misy lava be ohatran'iny dia azotsika hetezana ihany. Zay, ohatran'iny zao hetezana dia miala. Ohatran'ireny, azotsika hetezana ireny. Indraindray mantsy izy iny efa miraikitra be, efa tokony efa elaela be dia lasa manaraka hatramin'ny hoditry le bitro eo indray. Zay iny le ilana anaovana masque, iny. Zao miala ho azy fotsiny. Zao tsika hiborosy. Reny volo reny tokony miala daholo. Moa zany efa zatra an'izao.
trano reny manao coiffure reny. Dia ohatran'izay fomba fikarakarana ilay bitro iny alohan'ireny exposition reny. Alefantsika amin'ny an-dalandreo ihany ny sary rehefa vita izy fa somary lavalava ny fikarakarana dia tsy ho vitako eto amin'ny vidéo daholo. Raha mahaliana anao ny resaka fiompiana bitro dia manasa anao sahady izay eto am-pamaranana amin'ny formation izay tanterahana ao amin'ny Spagy Antananarivo manomboka amin'ny 9 maraina. Tsy misy fisoratana narina fa tonga dia manasa anao tonga any an-toerana. Mankasitraka indrindra tompoko.